Amina wireriani no anitiako, lehibe tsisy ohatrizany ny hafaliko, asambarana hatrany no mitoetra ao anaty lay mpanjaka lehibe fitiavana. Amina wireriany no anitiako, lehibe tsisy ohatrizany ny hafaliko, asambarana hatrany no mitoetra ao anaty lay mpanjaka lehibe fitiavana. Raisore ny tenako, hoanao ny fiainako, efa fantatra ho ane ilay fo mitsotra re, aza lavinao ratoa sitraka. Chiuse sisa ao aminao, ka ny lasa izay vita omba fafao, ka manomboka izao inty ao ampiasao, hankato izay baiko nomena. Sisa ao aminao, ka ny lasa izay vita omba fafao, ka manomboka izao inty ao ampiasao, hankato izay baiko nomena. Hoanao ny fiainako, efa fantatra ho ane ilay fo mitsotra re, aza lavinao ratoa sitraka. Raisore ny tenako, hoanao ny fiainako, efa fantatra ho ane ilay fo mitsotra re, aza lavinao ratoa sitraka.
Rasanay ho fifaliana mandrakariva ry mpijery malala ry mpihaino malala ho antsika rehetra manaraka izao fandarana izao ny mitsidika ny tokantranonao amin'ny alan'ny izao fandaharana mitondra ny lohateny hoe fifandraisana amin'ny voarin'Andriamanitra izao. Ny faniriana indrindra, ny vavaka ataonay ny tokantranontsika dia ho feno ny fitahiana sy ny fiarovan'Andriamanitra. Miarabanao manokana Ray aman-dreny Pastora Tefy. Miaraba antsika rehetra izay mpiaino ary mpanaraka izao fandaharana izao amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo ary miaraba ihany koa Pasteur Rada. Ya, amin'ity anio ity sika dia hanohy le lohahevitra efa natao tamin'ny lasa dia hoe mifandray amin'ny mpamorona. Kanefa mialoha izay indrindra dia andelo isika hivavaka. Manasa antsika rehetra ary iombona mivavaka izay atao. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro mbola raisinay ho tombontsoa ny fahafahanay manatanteraka izao fotoana izao mba ahafahanay mifampahery amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny lesona avy amin'ny zavaboary ary indrindra ahafahanay mampitombo ny fifandraisanay aminao lay mpamorona. Koa hialoha lalana ny amponay tsiraray avy ane ny fananao masina ny amin'ny teny hitondra fitombona ara-panahy araky ny fatraponay avy misaotra Kristy. Amen. Amen. Mifandray amin'ny mpamorona. Ahafahantsika mahatakatra mandrakariva ny zavatra izay famizarana dia andelo jerevantsika ireo zava-misy iainana. Tsara ny manamarika Ray aman-dreny Pastora fa mino an'Andriamanitra ny olona. Kanefa aza adiny fa izay le finoantsika an'Andriamanitra izay dia tokony hisarika antsika, hanampy antsika mba hampisy akony amin'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary izay le finoantsika miteraka akony eo amin'ny fiainantsika izay no tokony hampiavaka antsika amin'ireo tsy mino an'Andriamanitra. Mazava moa fa mba tonga any finoantsika io anana akony manokana eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoantsika. Satria ny tenin'Andriamanitra no mitarika atsika hifandray aminy, ka tsy hoe mifandray aminy amin'izao fotsiny fa azo atao koa ny mifandray aminy amin'ny alalan'ny voariny hafa ankoatrantsika zany. Andriamanitra moa tsy hita kanefa izy misy, fa amin'ny alalan'ny ireo voary ny asan'ny tanany dia azontsika atao tsara ny manamafy an'ity hoe akony ny finoana eo amin'ny fiainantsika ity. Eo amin'izay indrindra Ray aman-dreny Pastora no idirantsika indray mahakasika an'le hoe ny momba an'Andriamanitra. Tsara aloha ny mampatsiahy fa anisan'ny resantsika tamin'ny lohahevitra tamin'ny lasa ny amin'ny hoe io Andriamanitra io dia Andriamanitra ny fifandraisana. Andriamanitra mpanakanto izy ary nambarantsika ihany koa fa Andriamanitra feno fitiavana, be fitiavana Andriamanitra. Ary izay indrindra no mahatonga antsika manohy izay androany manao hoe sitrapon'Andriamanitra mihitsy no amorona an'izao tontolo izao, fifaliana ho azy zany. Ary sitrapony koa ny namorona ny olona. Raha mamaky isika ny Genesis toko voalohany, andininy 2:20 tapany voalohany dia hoe andeha isika hamorona olona.